Raha ny makasika ny rally total 420 kosa indray efa azo lazaina ho tomombana ny fikarakarana rehetra isan'ny mpanamory na ihany koa fiara andrasan'ny maro fatratra amin'izao fotoana izao ny fiara hoentin'ny Bomas Bertin izay manana mampiavaka azy tokoa. Hatreto moa ny team Bertin zany dia vonona manakariva araka ny fiteny zay hoe rally io dia hiady championnat zany 2014 isorana manokana ny société iray izay manao anay amin'izao fotoana izao ny Elite GSM zany nandray tanana anay dia mahafinaritra zay ary keokeo ihany koa ny hoe fiaraha-miasa amin'ny izy de Gelmeca concept zany c'est les préparateurs vazaha avy any ivelany mbola vonona foana izy ny anampy team Bertin dia zay mahafinaritra amin'le rally aty Madagasikara aloha zany hoe anokatra azy ity ny rally total dia vonona ny team Bertin hanao zavatra tsara ampiseho fahafinaretana sy fahafapo an'ny mpakafy ary itsorana manokana ny organisateur sy ny fédération na sport automobile. Ny équipage Bomas Bertin dia efa vonona fa ny lalana fotsiny amin'ny tena mitoraka ity ny ohatran'ny somary enjakengana kely fa ezaka fotsiny ngamana aloha tonga hatramin'ny farany dia izay ny tanjony. Efa nanaovana ihany ve le lalana tamin'ny teo aloha sa tena mbola lalana mbola tsy nanaovana rally mihitsy dia izay ny somary mahasarotsarotra kely anazy fa vonona iny aloha zany izay amin'izao ny azo lazaina. Tao aorianan'ny rime iny nisy ilay tsy fetezana kely anaona kosa ny fiara amin'izao fotoana izao. Ny fiara aloha izao efa tena vonona efa tena vonona ny fiara fa miankina amin'izay zavatra ataonay fotsiny fa ezaka zany izay mahazahatra tsara. Iny fanadihadiana manasongadina ny azakazam-piarakodia ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no isarahantsika amin'ny takariva ity fisaorana feno no atolotra anao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola mifame fotoana ety antsika ao amin'ny rapitso amin'ny valora riva veloma tompoko.